misalasala ampaherezona diatami alala ny fitiavana ry Jesosy monena midirahiana ny fonay manantena andrayanao izao izay misalasala ampaherezonao diatami alala ny fitiavanao. Indray izany fitiavan'Andriamanitra atsika mbola nitaomany atsika tsiraray avy ka nanomezany atsika tombonandro amin'ity marana ity. Nahatratrara atsika izao lahady farany amin'ny volana novambra izao, alahady 7 ny volana novambra 2020. Ary ity alahady 7 ny volana novambra ity no alahady voalohany amin'ny alahady 4 mialohan'ny fotoana izay ny fanaran'ny kristianina sy ireo mpino an'Andriamanitra izay nahary ny tany sy ny lanitra ka nanaiky handray an'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy ary mpanapaka sy bandidy ny fiainany raha tena mpino kristianina marina izy. Ity alahady voalohany mialohan'ny alahady 4 ankalazantsika ny nahaterahan'i Jesosy Kristy Tompo tokoa dia ataontsika hoe amin'ny avant itsika na hoe advento. Zany advento zany dia manambara sy milaza ny fiomanana sy ny fanomanana ny fahaterahan'ny ilay mpamonjy, fanomanana sy fahatserovana izay vanim-potoana sy vaninandro ny fanekena na dia ataontsika hoe tsy daty tena nahaterahan'i Jesosy marina ara ny daty izay notinendry. Androantsika dia hijery sy andinika manokana ny loha hevitra hoe maty ny amin'izao tontolo izao isika kristianina. Ahoana tokoa zany maty ho amin'izao tontolo izao na maty ny amin'izao tontolo izao isika kristianina. Ny andraisantsika ny fampaherezana ahafahantsika mamakivaky ny herinandro dia ao amin'ny filazantsarany Luka, filazantsara Luka 4:20, 5:20 ka hatramin'ny 5:30 izay efa novinakin'ny mpanompony teo. Raha jerefantsika ity filazantsara ity dia mety samy manao anakapo isika tsiraray avy any atokantrano any izay miaino, izay manatrika izao fanompoam-pivavahana mivantana izao na amin'ny alalan'ny Zoom na amin'ny alalan'ny YouTube ho an'izay kristianina na tsy kristianina koa kanefa mino sy matoky fa misy ilay Jesosy mpahary lanitra sy ny tany. Dia samy mieritreritra itsika fa hoe efa tantara diso fatatsika loatra. Ary koa efa impiry nandrenesantsika ny nitoriana sy ny fampianarana tamin'izao filazantsara araka ny voasoratra ao amin'ny Luka 4:20 izao. Tsarovy anefa fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy lany amamiana fa matoa tonga amintsika izao andalatsoratra masina izao dia mbola misy sitrapon'Andriamanitra tsy tanteraka, tsy totosa, tsy nampiary ny kristianina tsiraray izay milaza fa tena mpino teo amin'ny fiainany. Raha jerefantsika ndray mijery na bangitokana ndray mitompo maso ity filazantsarany Luka ity dia fantatsika mazava tsara fa i Luka no nanoratra izao filazantsara izao. Ary raha patsiahivina dia Luka dia dokotera na mpitsabo, dokotera izy zany, dokotera no asa andavanandro izay no sahaniny i Luka nanoratra izao filazantsara izao. I Luka dia olona jentilisa fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy kosa i Luka dia niova fo ka lasa kristianina. Ary rehefa niova fo izy dia nivanginy fanahy masina dia izy no voatendry
anoratra izao filazantsara Luka izao sy ny bokyny asan'ny apôstôly ihany koa. Rehefa nanoratra n'ity filazantsara Luka 7:10 ity i Luka dia nanoratra mivantana izy ho an'ilay namany akaiky indrindra de Teofily. Io Teofily io de tsy kristiana koa fa jentilisa miaraka taminy. Ary rehefa nanoratra mivantana ho an'ny Teofily izy satria Teofily koa de te hanaradian'i Jesosy, te hanao ny sitrapon'i Jesosy dia teo amin'io 520 ka hatramin'ny 530 io no andalatsoratra izay nosoratany ho an'ny Teofilo. Ary nampereziny an'ity Teofilo izay namany ity sy ho an'ilay kristiana rehetra sy ireo vahoaka izay nangetaeta ny te hanaradian'i Jesosy hoe misy sandany izany fanarahana dian'i Jesosy zany. Ny fanarahana dian'i Jesosy dia tsy maintsy misy zavatra lavina ary izay le atao hoe maty ny amin'izao tontolo izao. Rehefa tadiditsika izay fampatsihivana momba ny bokin'ny filazantsara Luka izay de tokony ho fantatsika kristiana de ny an'io ny tenin'Andriamanitra mampatsiahy hoe ahoana moa ara izany fahafatesana amin'izao tontolo izao izany. Inona no tokony atao mba ho faty amin'izao tontolo izao? Na hoe koa ahoana no andavatsika izao tontolo izao ka tsy hainantsika tsony ny fiainana sy ny fanaon'izao tontolo izao, na mbola miaina ao anatin'izao tontolo izao isika mpino marina sy kristiana marina. Misy sandany, misy takalo, misy zavatra fohy sy tsy azo atao tsinona sy tsy azo tanterahana intsony rehefa manaradia an Jesosy. Zay no tinam-bara. Teto Jesosy Kristy Tompo rehefa nahita reto vahoaka betsaka izay nanaraka azy dia napetrany mazava tsara ny fitsipy-dalao na ny sitrapon'Andriamanitra izay tsy maintsy ho tanterahan'ny mpino. Rehefa te hanaraka hoy Jesosy de tsy maintsy mankahala ny ray, reny, zanaka, fianakaviana sy ny sisa sy ny sisa sy ny fanaon'izao tontolo izao. Tiany mantsy isika iraiki-po, ifikitraniny, anana fitiavana azy tanteraka mihoatra noho ny fitiavantsika ireo fianakaviantsika na ny akaiky na ny lavitra izany. Ary tena saro-piaro amintsika Jesosy Kristy Tompo satria izy no antsoina hoe ilay mpampakatra, isika no antsoina hoe lay ampakarina. Aiza ho aiza ara no fanatanterantsika tsiraray izany nandritra ny maha-kristiana nanampino atsika izany, sa ny fanaovantsika ny sitrapontsika sy izay mahasoa atsika ka azahoantsika tombotsoa manokana aloha no nataontsika, fa rehefa vita ny tiantsika izay vao manao ny sitrapon'Andriamanitra isika, na manao ny asany ary manolotra izay sisa na tsy mitsimitsy aza amin'ny asan'ny Jesosy Kristy Tompo. Tsy nahafoy, tsy nanda, tsy nandoa ilay sandany izay nitakin'ny tenin'Andriamanitra isika. Anjarako sy anjaranao ny mandiny tena amin'izao fotoana sy ora izao. Ny ataon'ny olona mantsy amin'izao tontolo izao de milaza fa kristiana nefa tsy mahafoy ny fanaon'izao tontolo izao. Ary io fanaon'izao tontolo izao io aza de entiny eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Ataon'ny kristiana tahaka ny toeram-pivarotana, toerana fijerena sarimihetsika, toerana fialaravoly amin'izao tontolo izao ny fiangonan'Andriamanitra. Ary ny zavatra mahavariana sy ny mahatalanjona de fantariny sy liana mihitsy ny kristiana na izay mpino amin'ny karazam-panomezam-pahasoavana na ny talenta ananan'ireo mpiandry ondrin'Andriamanitra eo amin'ny san'Andriamanitra. De ireo kristiana fa
lina maketsy makeroa mifindra atsy seroa mikasaka fatratra izay tombotsoa mba hanana ny fisongadinana amin'ny fiainana andavanandro izay mitarika azy ireo amin'ny firereana tanteraka ary miafara amin'ny fahalavona rehefa ny aparany any. Ny zavatra tena mampalahelo sy mahavariana de mandainga ny kristianina, mavava izy am'ireny zavatra izay azahoany tombotsoa reny, ary rehefa mba misy namana kristianina atao hoe kristianina namany ao anatin'ny toerana na ansana ankiray izay andehanana ka manontany azy hoe mba ahoana reny torohevitra na ahoana no nahafahanao nanatanteraka an'ity na nazahoanao an'ity na nahafahanao tafavoaka tamin'ny ity iso ity, dia mavava izy, tsy manoro izy satria matahotra sa ho lasa lohany anga ny kristianina izay miaraka aminy na izay manontany azy. Ary dia inona moa fa tsy dia nitoetra n'izao tontolo izao no tanterahany zany kristianina ao anatin'izany toe-po sy toe-panahy izany, kanefa tsy fantany fa ao amin'ilay sahan'Andriamanitra izay andehanany no nahazahoany ny valim-bavaka. De tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra avokoa ny zavatra izay tanterahan'ny kristianina izay mbola manana toe-po tahaka izany satria tsy mbola nanda izao tontolo izao. Tsy maintsy misy ny azo fijaliana izay hoentiko sy hoentinao raha ho toka te ho tafasaraka marina sy anday izao tontolo izao tokoa isika. Ary izany filanjana ny azo fijaliana izany sy ny fandresena ary ny fandavana izao tontolo izao izany dia miainga voalohany indrindra amin'ny fanavaozana ny toe-po aloha. Ny toe-poko sy ny toe-ponao ve mikatsaka tahaka ny fikatsahan'ny toe-pon'ny izao tontolo izao, sa kosa mikatsaka araka ny toe-poa araka an'Andriamanitra. Ny toe-tsaina mba miova va araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra izay vakiko sy vakinao, izay renesiko sy renesinao isan'andro isan'andro. Ary ny fahatelo dia ny toe-panahy. Tsy afaka iova reo toe-po sy toe-tsaina sy toe-panahy reo raha tsy manana finoana araka ny voalazan'ny bokin'ny Hebreo teo. Ary maro ny ohatra izay nolazain'ny bokin'ny Hebreo teo fa finoana avokoa no niteraka zava-mahagaga, finoana avokoa no nandresena ny ady maro samihafa, finoana avokoa no nahafahana nahita ny fahalebiazan'i Jesosy Kristy Tompo. Rehefa mino isika amin'ny alalany tenin'Andriamanitra dia ilay tenin'Andriamanitra tafatoetra ao anatin'ny fotsika tsirairay avy, izay no manetsika sy manova amin'ny alalan'ny fanahy masina ka manova ny toe-tsaintsika, manova ny toe-pontsika, manova ny toe-panahintsika. Tsy hanao tsony ny fanaon'izao tontolo izao, tsy haina tsony araka ny fiainan'izao tontolo izao. Matetika mantsika dia mieritreritra hoe ny fiainan'izao tontolo izao dia ny olona misotro toaka ihany, ny olona mivoaka sigara ihany, ny olona mandeha boîte de nuit ihany, ny olona mijangajanga ihany. Fa ny fanaon'izao tontolo izao koa dia ilay toe-poa maloto, toe-poa feno fitiavan-tena. Ary izay ny tena zava-doza natrehan'i Jesosy satria ny bazin'ny tenin'Andriamanitra rehetra dia miainga amin'ny fitiavana. Ka rehefa nandray ny fitiavan'i Jesosy ianao dia hainao no mizara zany fitiavana izany koa amin'ny lafiny rehetra, amin'ny manodidina anao, manomboka amin'ny kristianina izay mifanerasera aminao, fa tsy sanatria hanatanteraka tahaka an'izay voalaza teo aloha teo, kanefa fiainana mandalo avokoa izany rehetrarehetra izany. Izay indrindra no amafisin'ny filazantsara Luka 7:17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy tanaraka ahy, aoka izy andany tenany
dia tondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka ahy. Misy ny azo fijaliana izay hoentsika isan'andro ary tsy ny filazantsika ambavany fotsiny hoe izao dia kristianina, izao dia mino an' Jesosy Kristy, izao efa izao na izao efa manana ny anarana tahaka izao no atao hoe mitondra ny azo fijaliana isan'andro. Fa ao koa ny fanolorantsika ny tenatsika hanaraka an' Jesosy Kristy Tompo, mba hampahafoizan-tena, mila fahafoizan-tena izany azo fijaliana izany. Ary zay lailazany hoe tsy maintsy misafidy isan'andro tsika ry mpino, tsy maintsy misafidy isan'andro tsika ry kristianina, tsy maintsy misafidy isan'andro tsika ry mpiara-miazakazako. Raha ohatra tena te hiorina marina, hijanona marina ho mpanaradia an' Jesosy, zay lay sanda tsy maintsy alohatsika, zay lay azo fijaliana tsy maintsy lanjaitsika. Ary io fahafoizan-tena sy fisafidianana io dia tsy ny isan'andro fotsiny fa ny segondratsika, ny minitratsika, ny isanoratsika, dia misy safidy mihoatra ny 100 mahery zay tsy maintsy andrasatsika fanapahan-kevitra, na isika hanao ny sitrapon'Andriamanitra, na isika hanao ny sitrapony devoly izay te hifeha an'izao tontolo izao. Ary tsy maintsy mandany tenatsika isika, ary tsy maintsy manda koa ny tsy velona amin'ny faniritsika feno fitiavan-tena fotsiny, fa kosa hivelona araka ny safidin'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra mba andovatsika ny fiainana mandrakizay. Misanda ny maha-kristianina hoy ny voalazako, misanda ny mahampino anao sy mahampino ahy an' Jesosy Kristy Tompo. Tsy lazalazaina fotsiny ambava hoe za mpino, za zao mamonjy ny fanompom-pivavahana rehefa lahady, fa tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika eto. Jesosy Kristy mivantana mihitsy no milaza amin'ny soratra izay nisoratany Lioka amin'ny alalan'izao filazantsara izao, fa na iza no te hanaraka azy ary te ho mpianana, te hilaza fa kristianina marina fa tsy anarany fotsiny, dia tokony hanapa-kevitra izy aloha raha vonona handefa sy hanefa izay saran'izany na tsia. Ny tena sandany maha-mpianatra na kristianina mpino an' Jesosy Kristy tanteraka dia ny fahafoizana ny havana mba amin'ny fananana rehetra. Izany hoe zay rehetra ananatsika, ireo zavatra ara-materialy, ny ankonana, ny aitsika, ny faniritsika, ny talenta, ny vola aman-karena, maro samihafa zay eritreretintsika fa mitana toerana lehibe eo amin'ny fiainatsika, dia mila atolotra tanteraka ho an'Andriamanitra, mila eo ambany fifehezany Jesosy Kristy Tompo, lay tompo sy mpanapaka ny fiainatsika, raha izy marina ny eketsika ho mpamonjy. Ary zay no mafisiny eo amin'ny 7:30 zay nivonako teo hoe ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra nananareo dia tsy azo ekena ho mpianatra. Dia mety hampahametra-panontaniana zany tsika hoe dia ahoana zany? Tsy midika akory zany fa tsy maintsy lavitsika avokoa izay rehetra ananatsika, fa hoe izay rehetra ananatsika dia tsy maintsy atolotra an' Jesosy Kristy Tompo. Ny tiany ho lazaina dia izao, eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina sy ny fahefan'i Jesosy Kristy Tompo no azontsika ampiasaina ny aitsika, ny tenatsika, ny fananatsika, ny talentatsika, ny fanomeza-pahasoavana rehetra izay ananatsika, dia mila mihaino bitsiky ny fanahy masintsika amin'ny fampiasana izany ho tombotsoa ny fanjakan'Andriamanitra sy tombotsoa an' Jesosy aloha. Izay lay azo fijaliana. Ary raha mbola misy zavatra mbola kama mitsika ka tsy fotsika eo amin'ny fiainatsika dia izao, mbola tsy mitondra ny azo fijaliana izao sy anao ao anatin'izany. Sarotra izany, ary izay indrindra no lazain'ny filazantsarany Lioka amin'ny mahasarotra azy. Filazantsara Lioka 13:20
andiny 420 amin'ny anaran'i Jesosy. Misy ese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy izao aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Ary zay koa no voalaza ny Matio 7:2-10. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana zay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Sarotra riavana ny varavarana hiditra any amin'ny fanjakany lanitra. Ety ry mpiara-miazakazaka, ety ry vahoakan'Andriamanitra, ety ry mpino kristianina, ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ety ny lalana zay miaraka amin'ny Jesosy. Ary hitatsika ny lalana kanefa tsy misafidy handeha sy hiditra amin'izany lalana izany isika. Kanefa tsika te handova ny fiainana mandrakizay. Tsotra ny vahaolana raha te hiditra amin'ny vavahady kely sika ary te handeha amin'ny lalana ety. Anio Jesosy dia manome safidy azy, manome safidy anao. Raha andaha marina n'izao tontolo izao isika, ary koa andoha ny sandany amin'ny maha mpianatra na maha kristianina, amin'ny maha mpino azy mpino anao. Nefa ahafahantsika manatanteraka izany dia mitaky fibebahana marina ny tenin'Andriamanitra anio, ary mitaky ny fandavana ny tenantsika marina isika. Tsy hanao intsony ny fanaon'izao tontolo izao sy ny fitiavan-tena izay mifantoka amin'ny tombotsoa sy ny sitrapony nofo izay mety ho levona. Fa kosa mila miezaka ankitsi-po akatoy ny sitrapon'Andriamanitra, akatoy ny didiny, ary mitady mandrakariva sy mazoto mikasaka ny fanjakany sy ny fahamarinana, ary maharitra amin'izany amin'ny finoana marina sy ny fahadiovana ary ny fitiavana. Androany ny Tompo manome safidy antsika tsirairay avy. Mova itsika hitondra ny azo fijaliantsika ka andany tenantsika. Sa mbola nohy ny fanaon'izao tontolo izao dia tsy hiditra amin'ilay vavahady tery sy ilay lalana ety. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra izay manatsofina ho ety miaino, aoka izy haino izay laizan'ny fanahy masina ho amin'ny fiangonana. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ ainsi que la communion avec l'Esprit Saint vous soient adressées en ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 29 novembre 2020 et c'est le premier dimanche de l'Avent, avant que nous puissions fêter la naissance de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur de ceux qui l'ont vraiment accepté comme tel. Ce n'est pas vraiment la date de naissance de Jésus, mais nous sommes mis en accord pour pouvoir le fêter ce jour-là. Nous avons lu tout à l'heure Luc chapitre 14, versets 25 à 35. Et nous pouvons penser que c'est une histoire que nous connaissons déjà, que nous avons beaucoup lu, que nous savons même par cœur les différents versets que Jésus-Christ, les différents versets qui ont été rapportés ici sur ce que Jésus-Christ a dit. Mais rappelons-nous que la parole de Dieu est illimitée en prophétie. Si nous recevons encore tel ou tel passage, ça veut dire que nous n'avons pas encore accompli la volonté de Dieu ou que la volonté de Dieu ne s'est pas encore pleinement manifestée dans notre vie. C'est Luc qui a écrit ce livre, et Luc était docteur. Ce n'était pas un juif, c'était un païen, mais quand il a rencontré Jésus-Christ, il est devenu un chrétien. Il a donc été appelé par le Saint-Esprit à écrire le livre de Luc que nous avons lu et l'Acte des Apôtres. Théophile était l'ami de Luc, il était aussi païen, et il lui a écrit ce passage de Luc, chapitre 14, versets 25 à 35, que nous avons lu tout à l'heure, où le Seigneur nous dit très clairement que ceux qui veulent suivre Jésus-Christ doivent mourir au monde. Et c'est le thème d'aujourd'hui, nous sommes morts au monde. Comment est-ce qu'on peut faire pour mourir au monde et abandonner? Parce qu'il y a quelque chose à abandonner.
Il y a des choses à ne plus faire, des choses à ne plus penser, des choses à ne plus dire. Dans ce chapitre-là, dans ce passage-là, pardon, le Seigneur nous donne les conditions nécessaires pour être un vrai disciple. Au verset 26, il est écrit au nom de Jésus, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Amen. Le Seigneur veut qu'on s'accroche à lui complètement. Et une autre traduction nous dit que celui qui ne déteste pas et ne haït pas sa mère, son père, etc., n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Cela veut dire que le Seigneur nous veut complètement à lui et ne veut pas que nous préférions d'autres personnes, d'autres choses à lui, par rapport à sa cause. Le Seigneur est jaloux et il est l'époux et nous sommes son épouse. C'est pour cette raison qu'il ne souhaite pas que nous préférions autre chose ou d'autres personnes par rapport à lui. La question qui se pose est qu'est-ce qui est premier dans notre vie, lui ou nous? Est-ce que ce sont nos pensées avant les siennes? Est-ce que c'est lui qui reçoit le reste de nos pensées, des biens qu'il a mis entre nos mains? Ou est-ce qu'il est vraiment premier? Beaucoup aujourd'hui se disent chrétiens, se disent croyants, mais n'ont pas abandonné les manières du monde. Ils ramènent même les manières du monde dans l'Église de Dieu, qui deviennent des lieux de vente, de business, de relations avec d'autres chrétiens ou d'autres prétendus chrétiens. Ça devient un lieu de divertissement, un lieu comme au cinéma où chacun joue un rôle de chrétien sans vraiment l'être. Les chrétiens sont donc des personnes qui courent après des bénédictions, après des talents. Donc ils sont surpris et ils recherchent complètement les talents que les serviteurs de Dieu ont, que les bergers de Dieu ont, que les pasteurs ont. Ils tournent, ils butinent dans telle ou telle assemblée, dans telle ou telle église, par-ci, par-là, pour recevoir ce qu'ils souhaitent spirituellement ou matériellement. Et à ce moment-là, ils entrent dans ce qu'on appelle l'orgueil, qui finira par les perdre parce que l'orgueil précède la chute. Les chrétiens mentent souvent sur ce qu'ils reçoivent, comme bénédiction, comme bien. Ils ne partagent pas ce qu'ils reçoivent aux autres. Quand un autre chrétien lui demande ou leur demande où est-ce que tu as pu te procurer telle ou telle chose, quand on demande des bons plans, des adresses, ou que ce soit matériel ou spirituel d'ailleurs, ils ne désirent pas partager, de peur peut-être que l'autre ne les surpasse. C'est une mentalité égoïste du monde qui s'est immiscée dans le cœur des chrétiens comme du venin. Pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une croix à porter et que les manières de vivre, notre cœur, notre esprit, ne peuvent pas changer sans la foi. Dans Hébreux chapitre 11 que nous avons lu tout à l'heure, le Seigneur nous explique bien que la foi vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, il n'est pas possible de changer, d'être transformé, si nous n'écoutons pas la parole de Dieu et la mettons en application dans notre vie. Ce ne sont pas seulement les adultères, ceux qui boivent, ceux qui fument, ceux qui sortent en boîte, ceux qui font toutes sortes de péchés que le monde considère comme affreux et horribles. Ce sont également ceux qui sont égoïstes, hypocrites dans leur cœur, dans leurs pensées, ceux qui sont faux et impurs dans ce qu'ils font. Alors que la base de l'évangile, c'est l'amour sincère en action et en vérité. Eux aussi, ces personnes-là, sont aussi du monde, finalement, ou ont des manières du monde. La parole de Dieu nous partage l'amour. Jésus-Christ s'est donné sur la croix par amour. Donc, l'amour est ce qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. L'amour est ce qui devrait nous motiver. Et si ce n'est pas un amour en action et vérité, c'est un amour qui est hypocrite, c'est un amour qui est faux, c'est un amour en vérité qui n'existe pas. Dans Luc chapitre 9, verset 23, que nous allons lire au nom de Jésus-Christ, il est écrit « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. » Il y a donc un abandon de soi et un don de soi au Christ. Chaque jour, nous avons le choix, chère famille, chers chrétiens, chers croyants, de donner notre vie à Jésus-Christ et d'abandonner notre propre être. Si nous sommes vraiment fondés en Jésus-Christ, nous nous rendrons compte qu'il y a un prix à payer, qu'il y a une croix à porter, qu'il y a un sacrifice à accomplir.
chaque instant, chaque seconde, chaque minute, chaque jour, nous avons le choix de faire la volonté de Dieu ou de faire la volonté de Satan qui tend et qui veut régner dans ce monde et dans notre vie. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas simplement en disant que nous sommes croyants, nous sommes chrétiens, que nous le sommes véritablement. Car toutes ces choses-là, si nous disons que nous allons à l'église, que nous faisons telle ou telle chose, que nous partageons même la parole de Dieu, mais que nous ne renonçons pas à nous-mêmes et que nous ne chargeons pas de la croix, alors toutes ces choses-là sont des œuvres mortes. Ce sont des œuvres qui ne passeront pas par le feu que Dieu utilisera pour purifier et voir la valeur de notre vie et la valeur de ce que nous avons accompli sur cette terre. Donc, 100 fois sincères et réelles, les œuvres que nous faisons et accomplissons ou disons accomplir sont mortes et sont inexistantes. Quiconque veut donc être le disciple de Jésus-Christ, pas simplement de nom, doit être prêt à abandonner son être, abandon de soi, abandon de la famille, des biens, abandon même de notre vie, des talents et des dons que Dieu a mis dans notre vie, nous a donnés. Abandon de notre manière de penser, notre manière de faire les choses. Pour que toutes ces choses deviennent des dons que nous rendons à Dieu. Et toutes ces choses doivent être soumises à la conduite de Jésus-Christ. Dans le chapitre 14 de Luc, verset 33 que nous avons lu tout à l'heure, il est écrit au nom de Jésus. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le Seigneur ne nous a pas encore demandé, comme Abraham, d'abandonner notre propre fils sur un autel pour montrer notre foi. Et pourtant, nous arrivons encore à ne pas renoncer à tout ce que nous possédons. Le Seigneur veut que nous renoncions à toutes ces choses pour gagner le royaume de Dieu. Si nous n'arrivons pas encore aujourd'hui à abandonner les choses que Dieu a mis dans notre vie, c'est qu'il y a encore des mammons, qu'il y a encore des Baals et d'autres dieux, d'autres maîtres dans notre vie autres que Jésus-Christ, et que nous n'avons pas encore porté la croix de manière véritable et sincère. Dans Luc chapitre 13, verset 24, il est écrit au nom de Jésus-Christ. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Beaucoup de gens se trompent en pensant que, en menant telle ou telle vie, ils pourront entrer dans le royaume de Dieu, mais beaucoup essayent donc d'en rentrer vers cette porte, mais n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas abandonné leur propre être et ils ne se sont pas donnés complètement à Jésus-Christ. De la même façon, dans Matthieu chapitre 7, verset 14, il est écrit au nom de Jésus-Christ. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Cela veut dire que peu de gens trouvent la porte, beaucoup de gens recherchent, mais peu arrivent à rentrer, peu arrivent à trouver cette porte, parce que le chemin pour aller au royaume de Dieu est véritablement étroit, car il faut abandonner les choses, il faut s'adonner à Dieu. Et quand il y a des choses à abandonner, c'est là qu'il y a le couac, c'est là que les gens commencent à ne plus vouloir rentrer parce que c'est beaucoup trop difficile pour eux d'abandonner ces choses-là. Et ça, c'est un empêchement pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous devenons alors un obstacle pour notre propre salut, alors que le salut est accessible depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité. La solution est donc simple. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne le choix d'abandonner ou de ne pas abandonner, de prendre la croix ou de ne pas la prendre. Mais si nous abandonnons notre propre être, notre propre vie, et si nous décidons de prendre la croix de Dieu, alors nous pourrons mener cette vie pure, avec des pensées saines, avec une recherche du royaume de Dieu, de sa justice à chaque instant. Nous serons alors des personnes qui auront trouvé la porte étroite qui mène vers la vie, et non de ceux qui soient perdus. Que ce message trouve un écho dans notre cœur et dans notre vie, comme dit la parole de Dieu, que ceux qui ont des oreilles entendent le message de l'Esprit de Dieu, le message de l'Esprit de Dieu adressé aux églises. À Dieu seul la gloire, à nous l'abandon de la manière de vivre de ce monde afin de vivre sincèrement pour Jésus-Christ.